Miarabantsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ry namana malala ary miaraba anao ihany koa any amin'ny toerana maro isan-karazany misy anao eto an-tanirazana any ampitan'ny ranomasina. Tononona ho anao isan'andro ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo ao anatin'ny lohahevitra lehibe mahakasika ny vavaka ihany isika. Vavaka tsy ambaratelin'ny fahombiazana, vavaka tsy ambaratelin'ny fandresena, fahombiazana eo amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Lohahevitra androany manao hoe mivavaha mangina tsy mitsahatra. Tantara voalohany toko faha 12, andininy fahafolo sy ny 1 zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Aoka hifaly ny fony izay rehetra mitady an'i Jehovah, mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Mampianatra antsika hivavaka mangina sy tsy mitsahatra. Indraindray tokoa dia diso ny vavaka ataontsika. Indraindray dia verina fa rehefa mivavaka mitabataba sy mivantravatra sy ny teny mafy isika dia hoe izay vao henon'Andriamanitra ny vavaka. Dia eo tena manapatra mihitsy. Indraindray koa mieritreritsika fa mila mivavaka ela be dia izay vao henon'Andriamanitra. Tandremana fa tsy hoe rehefa mivavaka isika izay vao fantatr'Andriamanitra ny ilaintsika sy ny filana mahatery ny problemantsika. Tsia! Na mivavaka isika na tsy mivavaka, fantatr'Andriamanitra ny ilainao. Fantatr'Andriamanitra ny mahatery sy ny ilaintsika eo amin'ny fiainantsika. Fa ny ilain'Andriamanitra dia ny amborantsika aminy izay tena ilaintsika. Ny vavaka dia izao. Aoka ho vavaka tsotra, vavaka mangina. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa hoe midira ao amin'ny efitranonao mangingina. Raha mivavaka ianao dia midira ary indriny ny varavaranao. Dia mivavaha amin'Andriamanitra ary Andriamanitra no hamaly anao ao amin'ny mangingina. Raiki-po ampianaran'Andriamanitra amintsika mihitsy io. Misy antom-bavaka manokana, sujet de prière personnel zany. Anao sy Andriamanitra. Mety tsy fantatry ny vadinao, mety tsy fantatry ny any am-piangonana, tsy fantatry ny ankonana, ny fianakavianao. Ianao irery ary ilaina io zavatra io. Ao amin'ny mangingina dia henon'Andriamanitra amin'ny mangingina. Ny vavaka amin'ny fiatsaram-belatsia dia faniratsirana. Andriamanitra tsy miaina ary tsy mamaly afa-tsy ny vavaka amin'ny fo. Misy izany vavaka fiatsaram-belatsia ohatrany somary manindrona mafimafy kely izany an-dalan-teny izany. Inona ilay vavaka fiatsaram-belatsia? Miezaka miteny mafy, miezaka mihitsy mandany fotoana ho hitan'ny olona rehetra fa mivavaka. Dia manao fihetsem-po somary tafahoatra tena mivavaka. Ilaina tsy dia hoe ratsy izany akory, fa ny ilain'Andriamanitra dia vavaka ao mangina. Andeha jerentsika izay voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia toko faha 7:10, andininy faha 5:10. Andeha jerentsika ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia 7:10, andininy faha 5:10. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao no lazainy indray avy sy manerinerina izay monina mandrakizay. Masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avy sy masina no honenako, ary ao amin'ny fo torotoro sy manetry tena. Amelombelona ny fanahy manetry tena sy amelombelona ny fon'ny torotoro fo. Io tena ilain'Andriamanitra. Tsy ny hoe anaona antsika vavaka miredareda sy mideradera be, henony olona rehetrarehetra, mitabataba mafy. Tsy izany, fa vavaky ny fanetretena sy ny torotoro fo. Indraindray koa dia izao, mieritreritsika fa ny fanaovana asa tsara eo amin'ny fiainana dia anafoana ny fotoana hivavahantsika. Manao vola be, mandoam-pahafolony be, manao fanatitra be, tsy mahasolo ny vavaka tokony atao ireny toe-javatra rehetra ireny. Ny hery avy amin'ny mivavaka dia mametraka antsika eo amin'ny fanatanterahana ny adidy andavanandro. Ny olona mivavaka izany dia tsy hoe tsy manao adidy fa tena manao adidy. Raha misy adidy atao an-tokantrano, atao amin'ny fiangonana, atao amin'ny fiara, tena manao adidy fa tsy hoe olona mpivavaka be ianao dia mihatakataka, miavakavaka amin'ny fiarahana. Tena diso izany. Ny mpivavaka dia mpandray anjara mavitrika amin'ny adidy amin'ny fiarahamonina, adidy ao an-tokantrano, adidy ao amin'ny any am-piasana. Indraindray rehefa mpivavaka be dia ohatrany lasa olona manokana mihitsy, tsy dia mifandraindray amin'ny namana fa dia olona hafa mihitsy e. Diso izany. Mivavaka mangina, mivavaka tsy mitsahatra, kanefa naman'ny olona rehetra. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah,
Mitadiavan'i Jehovah sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany. Aoka tsy ho diso fanaovana vavaka isika. Zany akory tsy miteny hoe tsy tokony hivavaka mafy. Amin'ny fotoana ilana mivavaka mafy dia ilaina mivavaka mafy. Misy sujet de prière izay tsy tokony ho fantatry ny olona fa ianao rery sy ny fianakaviana dia aman-janaka dia ataovy. Misy sujet de prière ianao rery dia ataovy izany. Zava-dehibe zany. Mivavaka mangina sy tsy mitsahatra. Hitanao ny tompo, hanao an'izany fanandramana izany ianao dia hivavaka isika. Saotranao zahay tompo fa nomenao anay ny tari-dalana, lohahevitra mahakasika ny vavaka, mampianatra anay hivavaka mangina, mitokana ao amin'ny efitrano, hifandray manokana aminao Andriamanitra. Omeo an'izany fotoana izany izahay. Amprisy omeo hery mba hanaovana vavaka mangina ka hifandray aminao. Ary ao anatin'izany vavaka mangina izany dia ho totofanao ny herin'ny fahombiazana, ny herin'ny fandresena, ny fiainanay tsiraray. Amin'ny anaranao Kristy Tompo Zoko malala no hanonako ny vavaka. Amen.